Andriamanitra namarina ny teny androany ary dia anao zava-dehibe ho fiainanao izy rehefa avy eo. Amen. Arao tsara ny ten'Andriamanitra, okangeta hity ianao ny fahamarinan'Andriamanitra mba tsy hiala maina ianao raha tonga amin'ity toerana ity, fa hitondra zavatra lehibe avy amin'ny Tompo ianao, faresen-dahatra ao anaty, fahatsapana anaty ny fonao, ka hahatonga anao hanapa-kevitra hiroso lalina anaraka an' Jesosy. Amen. Ny eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, tsy zavatra ity ivelany maresy lahatra, na fanomezana, na fietsiketsehana, na fahitana olo isan-karazany, fa fahatsapana ao anaty, zay ao anatiny mahatonga anao resy lahatra, hanolo tena ho any Jesosy, ka na inona vato misakana, tsy azo elingeleny ianao satria misy zavatra lehibe ao anatin'ny fonao ao, zay ny manosika anao hivavaka hanompo an'Andriamanitra. Amen. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy tiana hary, fa ao anatinareo zany no ny ten'Andriamanitra. Ao anatiny fanjakan'Andriamanitra, meny tompo sataritsika zany, andramantsika ny fahatsarany fanjakana, zany hoe ny alehibean'ny fanjakana zany, ny famendrezan'ny fanjakana zany, meny sosotsapahitsika zany, andramantsika dia ny eto mbola amboniny tany. Ataontsika ahoana moa no any an-danitra, itomana amin'izany, tsy tany masotsika zany, zavatra mbola tsy fantatsika, raha tsy ety ambony tany sahady, amin'ny maha-olombelona atsika, no meny ho tsapahitsika, andramantsika, ary tsapatsika ny fahatsarany, ny famendrezan'ny fanjakana zany. Rehefa nanandra tsika fa tsara Jesosy, dia mifikitra tsika, mijorotsika, tasina zantsika, ka na mety misy zavatra mety ho tsara, manetony, mahasarika, mahatona, dia manao hoe tsia, fa aloha hijanona amin'izao fanjakan'Andriamanitra satria tsara ny ao anatin'ny foko zay nomeny Jesosy ankehitriny. Amen. Amen. Araho ary ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matio 1:12, ny 2:12, azadiny koa fa misy anjaratsika famafana trano any Akorondrano. Misy anjaratsika ety amin'ny section famafana trano, famafana fiangonan'Andriamanitra any Akorondrano, ka samy miezaka ho amin'izay. Raha ty azo fanomezam-pahasoavana sy valisoa avy amin'ny famafana trano ianao dia tongava. So dia verinao hoe manala vovoka fotsiny, fa misy valisoa koa ho an'izany ho an'ny olona zay manompo azy. Matio 1:12, ny 2:12, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana, ary ny mpandrombaka maka azy ankiriny. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa mandraka ankehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Fanambarana nataon'i Jesosy io, fa nanomboka tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ozy, rombahana ny fanjakan'Andriamanitra. Zavatra tokony ho tsapanao zany fa tsy milamindamina maka ny fanjakan'Andriamanitra, tsy zavatra hoe andrasanao tonga eo amin'ny tena ny fanjakan'Andriamanitra, fa ten'Andriamanitra eto milaza fa raha misy olona te hanana ny fanjakan'Andriamanitra, raha misy olona te ho any an-danitra, raha misy olona mba te handray ilay fanjakan'Andriamanitra, satria manomboka eto ambony tany araka nambarako teo no manomboka misandatra ary mandray izany fanjakan'Andriamanitra zany. Jesosy dia nilaza mibebanareo ozy fa ifakaikinareo ny fanjakan'Andriamanitra, ka raha misy olona mangety eto mba te handray ny anjarany avy amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, olovany mandrakizay, rahatizay, raha ila amin'ity tany ity izy, ahoana ho nambarany ten'Andriamanitra? Milamindamina ve ozy, matoriam-pandrena ve ozy, ndana mierikerika ve ozy, amin'izay fotoana hafahanao ihany ve ozy, na hoe amin'izay andro zay hafahanao ihany ve no nomezinao fanjakan'Andriamanitra? Ambara amin'ny Baiboly eto fa ny fakana ny fanjakan'Andriamanitra, fandraisana ny fanjakan'Andriamanitra, raha misy olona teo any an-danitra tsy maintsy mandrombaka izy ny ten'Andriamanitra, rombahana ozy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nanomboka tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ny rombahana zany. Rehefa nitoro teny tany anefitra mantsy Jaona dia nirohitra ny olona, tonga tany ny olona, tonga teo amin'ny Jaona teo, nieno ny ten'Andriamanitra. Ary rehefa narahany olona akaiky tsara ny zavatra nambarany Jaona dia hita fa tena avy amin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra marina, afatr'Andriamanitra marina, sitrapon'Andriamanitra marina nambarany Jaona mpanao batisa tany anefitra. Ka natonga ny olona
ny mpamory hetra vehivavy janga ny olona zay mbola tsy tao anatin'ny fanjakan'andriamanitra rehefa nandreny ten'andriamanitra dia zao to azo tsapahitanana mihitsy le fanjakan'andriamanitra araka ny filazany jaona azy ka noho zany dia zao lina ny olona inona ary ny tokony ataonay inona ny tokony ataonay amin'izany fanjakan'andriamanitra zany tolobatana ny olona ka dia zao anamarinana anaporofony fa tena resy lahatra ny olona tena tapa-kevitra ny olona dia zao nanaiky ataony jaona batisa tao amin'ny onony jordana ny olona zay nambarany ten'andriamanitra zay nanaiky ataony jaona mpona batisa tao amin'ny onony jordana ady an-tany zotra ny olona mba atao batisa tao amin'ny onony jordana tsy avy atrany nefa ny olona avy tany amin'ny toerana isy azy tany ny tonga dia nilatsaka atao batisa fa nandre ten'andriamanitra izy nandre fanambarana izy afatra-andriamanitra mihitsy zany afatra-andriamanitra ten'andriamanitra zany filazany tsara nylazana azy zany niasa tao anatin'ny fony nandresy lahatra azy ka natonga azy ampitsikafona tanteraka ny fiainany zay tsy mety ka ametraka n'izany ary dia zao isaraka amin'izany ary dia andevina n'izany afoy an'izany ka dia zao anaraka le ten'andriamanitra zay nambarany jaona ary rehefa resy lahatra izy dia hoe atao batisa amin'izay tao amin'ny onony jordana nyrombahana amin'ny fanjakan'andriamanitra nanomboka tamin'ny androny jaona mpona batisa misy karazan'olona atao hoe fariseo mpanora-dalàna tonga teo amin'ny jaona tamin'izay andro zay satria ny olona nyrohatra atao batisa fa matory olona be deabe reto tolobatona amin'ny tolotena atao batisa amin'ny onony jordana tsy adaly reo reto dia nisy fariseo mpitondra fivavahana tamin'izany andro zany mpanora-dalàna sadseo zay nanana ny finoana nanana zay narahana nanana zay fampianarana manana fa ny bokyny mosesy teo ambany fahifan'izy reo teo ampilatan'izy reo ny fariseo dia nino fa zao misy ny fitsanganana maty fa ny sadoseo kosa tsy nino an'izany ny sadoseo ny mpanora-dalàna dia zao teo anelanelan'izy roa reo ary dia karazan'olona telo reo samihafa nanana ny finoana kanefa rehefa nahita fa zao nyrohatra ho any amin'ny jaona ny olona mba ho ataony batisa satria ny olona dia ho any an-danitra tia andray ny fanjakan'andriamanitra reto koa dia toatsika indray ty tavela faly nefa tsika ty ny mpitarika ny olona dia lasa kory zay koa mba ataovy batisa jaona zay koa mba hirotsaka ao nefa tsy nataony jaona batisa reny satria ina ny antony misy zavatra tsy mety tao tsy mendrika ny tsy fahavononana te hiseho maso ny olona fotsiny izy te hiseho maso ndreto olona be deabe dia ny jiosy ny zanak'israely zay resy lahatra tapa-kevitra batisa te hiseho maso ndray fa zay koa mba ao anatiny mba azona manodina ndreto rehefa avy eo kanefa fanan'andriamanitra tao amin'ny jaona mpanao batisa nafantana ny tao anatin'ny fony izy ireo ny tena etaetan'izy ireo ny tena zavatra anatin'ny fony izy ireo nandresy lahatr'izy ireo ka noho zany dia zao tsy nataony jaona batisa ireo fa dia zao ozy manao hoe ritaranaky ny mena rano iza ozy nanorevitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy mamoaza no vomendriky ny fibebahana rehefa hita aminareo fa tena mangeteta ho any an-danitra nareo tia andray ny fanjakan'andriamanitra ka mahafoy ny finoanom-pono mahafoy ny fampianaran-diso mahafoy ny lalana diso mifeterinareo lalana mosesy nefa tsy navotsynareo zany ka dia ekenareo fa tsy marina nisy anareo tsy lalana marina ny vavahanareo tsy finoana marina ny toeranareo rehefa hita fa mamoa an'izany nareo ka miala amin'izany ho jaona dia zao ho ataoko batisa indray nareo ao amin'ny onony jordana alleloia alleloia dia tsy vita batisa ny fariseo na ny sadoseo na ny mpanoro-dalàna any amin'ny filazantsara aliko izy hoe ireo dia nandany fikasan'andriamanitra nandany fikasan'andriamanitra izy ireo satria tsy nanaiky hiala teo amin'ny fanamarina teny tamin'izay fombafomba tamin'izay nitezana azy nefa hita fa tsy marina tsy nahatsapana na inona na inona tsy nahatsapana famonjena tsy nahatsapana fivampo tsy nahatsapana eny fiainana mandrakizay fa fanaten'andriamanitra tsy nandraisina ny fanahy masina tsy nahatsapana fahamasinana ary dia tsy nananana antoko ny amin'ny hoafy rahatra zay ary dia zao nanamarotena janona teo ary dia nikiry tamin'izany fa dia zao hoe teo ampidirany an-danitra moramora foana reto sokatsiny reto dia ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ary ny sadoseo kanefa dia zao andriamanitra tsy mba azo vazivazina andriamanitra tsy mba azo vazivazina fa zay efa afiny olona lojinjainy ho nambara amin'ny baiboly tsy azo fitahan'andriamanitra tsy azo fitahana izy dia tsy vita batisa ireo satria nandany fikasan'andriamanitra zay nambara amin'ny baiboly ka nomboka tamin'ny androny jaona ho ny ten'andriamanitra dia zao rombahana ny fanjakan'andriamanitra rombahana ary ny mpandropaka maka azekerina rombahana ny fanjakan'andriamanitra ambara aminao androany fa raha teo any an-danitra ianao raha te handopa ny fiainana mandrakizay raha manana heritreritra sy faniriana ihany ho any an-danitra ho aiza koa moa ianao
raha tsy ho any an-danitra dia ho any amin'ny elony dikany tsy misy ny anelanelany any tsisy ka na ny vovo aza mandeha ny ambony eny nge mbola milatsaka ambonin'ny tany efa maivana kely ka ho aizany fanahinao raha tsy ho any an-danitra ianao zany dia ho any amin'ny elo tadio tsara zay raha amin'izy ireo ihany ka raha mbola olombelona ihany ianao andriamanitra no manao lanitra no man'andriamanitra ho anao amin'ny maha olombelona anao miankina aminao nefa na tongavanao any sy ny tsy atongavanao any fa kanesina amin'izany lanitra zany rombana ho ny ten'andriamanitra rombana ozy ny fanjakan'andriamanitra ary ny mpandrombaka maka azy ekely fantatrao zany rombahana zany manahoana zany rombahana zany raha sinao bonbon eto androany dia atsonao ny ankizy aparitako eto amin'ny bonbon fanosy eo reo androany andeakan'le bonbon ary dia misaritaka eo ao ny fanitona amin'ny akanjo ao ny mamely kodekody ao ny mpingotra ny sasany ao ny manosika amin'ny lohany ao ny mibahana fotsiny ao ny mitsofoka ny anatin'ny elekela tongotra ny sasany azo an'le bonbon manao zay tra azony atao izy satria misy zavatra anankiray eo aloha eo zay tena efa matimatesiny mamin'ny fony tena iriny na resy lahatra azy ilainy io ka no zara dia azony io izy manao zay tra azony atao izy mba azahoany an'izany tahaka izany koa ianao raha te andova mifatsaka an'andriamanitra tsy maintsy mandrovaka ianao vehivavy lehibe io ianao lehilahy lehibe io tsika efa niteraka zao na zatovolahy na zatovavy na akisy na lehibe na iza teo any an-danitra dia zao takiny baiboly fa tokony andrombaka izy amen jereo ary ny senanao hatramin'izao famindranao hatramin'izay fihetsikao hatramin'izay ianao zay mandeha mivavaka milaza fa ho any an-danitra mangeteta ho any an-danitra manahoany fihetsika mandrombaka ve nataonao hatramin'izay famindra mandrombaka ve nentinao manompo an'andriamanitra ny fiainam-panahy vokatra zany hoe fandrombahana zany ve no anananao ankehitriny raha mijery anao manokana jesosy manahoana ny olona taloha tany amin'ny taona 84-82 ry filabary marainy tamin'ireny fotoana reny a dia karne nentina mividy vary ary atsasakilao isan'olona nomena tamin'izay fotoana zay nanahoany ny fandrombahanao ny kapokambary tamin'izany andro zany so dia tsy misy hoaniny ny atoandro sy ny arivo amin'ny firy maraina anao no mifo tamin'ny firy anao nifo tamin'ireny tamin'ny firy anao nifo tamin'ireny andeha ilahatra vary ilahatra menaka ilahatra savony any amin'ny fokotany satria maro anaka te hihinam-bary tamin'ny firy anao nifo tamin'ireny tamin'ny firy ny foazonao ny zanakao amin'ireny andeha ilahatra tamin'ny firy nareo mivaky konikony fandaminy anjara anao ny talata anjara ny larobia anjara ny lakamisy anjara anao ny lazoma tamin'ny firy anao akavary vary tapakapoka foazanao amin'ny telo maray amin'ny ray maray nefa iny dia zao tsy mahavoky ianao tena andriamanitra milaza fa raha te ho any an-danitra ianao tsy maintsy mandrombaka ianao fa raha tsirombanao zany tsy ho azonao ny lanitra tsy ho azonao ny lanitra tsy ho azonao ny lanitra lasilabavy raha tsy mandrombaka ianao hita fa olona tena mifofotra ianao manao ny antsozavatra ianao manao ny mikelyeny ianao miazakazaka ianao manao zay azonao atao mandrombaka ny fanjakan'andriamanitra fa raha tsy zany tsy ho any an-danitra ianao okazava ny resaka ozy raha larasety ny valala azy ozy tsy azo raha tsy matory any amin'ny tany ianao maka valala valala ianao nga afaka hinana valala fotsiny hoe isy valala tonga eo ampandrinao eo raha tsy mandeha ny an-tanimbary ianao inao va tsika ianao lahy antitra sy vavy antitra tsika olo dehibe zao tianam-balala ianao ndana mandeha ry tsy kasina ambany lohanao zay anao vao mahazo valala eo mitrosona ohatran'izao mihitsy atrosiny eny amin'ny tany eny io le valala mody mipetraka eo mipetraka eo dia inao fa afinao zao tonga dia niorina mivava tonga dia mitosona eo daholo tsy azoko la izy eo avy eo valala kely lanitra te ho any an-danitra ianao te andova fiainana mandrakizay ianao maniry ho any an-danitra ianao rombana ny fanjakan'andriamanitra ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny any amin'ny Matthieu 7:10 zao nambaran'ny baiboly manomboka mandiny fa 7:7
Matio 7:12 manomboka amin'ny 9:4. Koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny tahirina fena tany an-tsaha zay hitany olona ka dia nafeniny, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ahoana ozy ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny tahirina fena tany an-tsaha. Rehefa hoe misy ny fanjakan'Andriamanitra, ty olona anankiray fary amin'ny sahary misy zavatra tsara, dia inona zavatra nataony? Lasa izy ozy ny ten'Andriamanitra fa zao noho ny hafaliany nandeha nivarotra ny fananany rehetra mba azahoany ny saha zay misy zavatra tsara sarobidy. Raha iry zao misy tany be ry misy rano io kanefa nanambara manam-pahaizana rehefa misy safira ao. Ka itsika teto nolazany voalohany, manana raha obivoatsika ivavahady io andreo ny varavarandrao. Na ny afaka mandeha na tsy afaka mandeha samy eo androany. Ao ny vakilo eo androany, ao ny tapatongotra, ao ny maratra ny vavany, ao ny mety manaikitra ny namany io tsy nany etsy kakeriny satria tsy tafavoaka izy dia kakeriny le voalohany. Manao clé izy mba hiatsony mivoaka satria misy zavatra ry amin'ny sary. Fanjakan'Andriamanitra, Andriamanitra mana fanjakana mandrakizay, tsy ahitanao na faratiny fiadanana mandrakizay. Andriamanitra ty anomenao fanjakana. Andriamanitra mahita ny fijalinao, fahorinao. Efa 50 taona, 70 taona, 80 taona, 20 taona, 15 taona niaina taty ambony tany ianao, nefa tsy nisy zavatra azonao tamin'izany. Mongo ny fiainanao. Dia ho Andriamanitra hoe antitra fotsiny ianao fa zao tsisy fiadanana eto, ary tsy misy fiadanana ho any ratsy fanahy. Dia nomena Andriamanitra anao, nilaza taminao Andriamanitra fa zao misy fanjakana ty omeko anao, raha manaiky anao. Raha raisinao ty fanjakana ty dia ho fiadanana ato ny fonao, fitsaharana ato ny fonao, fifaliana ato ny fonao, dia zao iova ny fiainanao. Ka na dia somary ndrao nisy raha azo atao amin'ny fiainanao, iova zany satria Andriamanitra hiditra ao anatin'ny fonao. Fanjakan'Andriamanitra hiditra anatin'ny fonao. Fanjakan'Andriamanitra mantsy dia zao Jesosy, Andriamanitra ny fanahy masina, ny mandrakizay mena Andriamanitra anao. Ka hoany ten'Andriamanitra, nisy olona ozy fanjakan'Andriamanitra tahaka ny olona anankiray zay nahita saha zay nisy arena navenina tao sarobidy, ary rehefa hita an'izany izy dia zao lasa izy nandeha nivarotra ny fananany rehetra. Raha ireto ihany tsy azahoako ny saha io, ohatinona ny vidin'io, ohatinona ny masokarenan'io, ohatinona ny tokony azahoako an'io, tombotombanany teo. Ray alina aloha metiko ray alina ty, tsy maninona zany fa azoko antoko fa raha lafo aza ty, manana ny tsara lavitra rehefa mahazo an'ity saha ty, manana ny metriky indrindra. Azoko antoko zao be dia be ny tombom-barotra ho azoko, na dia amitiko azo ny fananako rehetra mba azahoako an'ity saha zay misy zavatra tsara reto dia zao aloha amidiko reto. Zany ny olona misaina, namidy ny sahany rehetra, namidy ny fananany rehetra. Ina moa ny teo? Misy fananany tao efa teo am-pelantanany reo, nefa dia io ihany ny ananany, io ihany ny teo am-pelantanany. Ka ny tehitany tsaratsara izy, tehitany zavatra metrimetrika koa izy. Zany maha olombelona atika, misy zavatra tsara ry, misy zavatra metrika ry, jerevy inganao mivarotra e. Tamin'ny voalohany ao mivarotra voanjobory zao anao indray inanao, friperina midinao ankehitriny. Ka naninona raha nijanona mivarotra voanjobory foana hatramin'izay? Hitanao fa kely le tombony tiako, tsisy ty fa kely ny tombony. Aloha indray aloha hiditra any amin'ny importe, tafiditra amin'ny importe no hitanao fa zao rehefa manonona dia any amin'ny 120, 200, 300 000 foana mbavanao amin'ny teny. Manomboka mahay manonona 300 000, 200 000 ianao. Ty zao hoe any amin'ny 50 foana zany zao no masokareny. Talohanao 30, 40 voatonony vavanao kapoka, sady maloto ianao ankehitriny sady zao sady mamanana fofom-bazaha ianao mahazo an'le porte no manonona 300 000, 200 000 foana zany ao. Ka noho zany alao ifidrato ao izy anao satria tsara ty dia nataonao velomany voanjobory sy ny voanjo isan-karazany, fa niditra amin'ny zavatra hafa ianao satria olona misaina sy mandinika ianao. Riava manary lasina bagy raha tonga entinao ankehitriny, hitanao ny toerana misy ianao fa tsy azo tombom-barotra io, misy saha misy areny fanjakan'Andriamanitra. Ary nasana sy toma ianao ankehitriny amidiny fanananao, fa tsy ahafita na inona na inanao ary tsy ahafita zavatra anao raha mbola io ihany teranao, fa misy arena lavitra men'Andriamanitra anao io raha mividy an'io ianao. Mety ho risika le izy any fiveranao azy, kanefa zao finoana ny vidiananao an'izany. Raha say ianao dia ho hitanao fa zao arena nafeninao, anakareny ianao rehefa zay. Amen. Namidy ny fananany manontolo, namidy ny zany rehefa hitany fa zao tsy mahasoa azy zany, hita fa tsy ampy azy, dia zao namidy ny zany, lozany zany. Inona moa no azoko tamity ty ihany zao no mba vitako tamity ty tany mbongazy ty misy olona manao an'izany, amidy ny lon'ny taniny
avedy zao rehefa lafo iny ampitombony iny zay zy vamonomboka vitany am'zay izy vitany de ohatra hoe rektara ny tany namidiny lafony iny de nampitombony ny volany de zay mitombo teo de fara zay mahazo teleoktara tiako so ihany fa namidiko le rehetra tary mba azahoako an'ty teleoktara ty ko raha amidinao ko io ifanananao inona moa ny fanananao itoerana mahampanoty anao tsy nahazahoanao mifanjaka an'Andriamanitra itoerana misy anao natonga anao tsy nanana ny fanjaka an'Andriamanitra itoerana misy anao natonga anao tsy nanana anjara tamin'ny fanjaka an'Andriamanitra io no mibahana io no misakina anao io nanelingelina anao fa raha amidinao iandroany fonao iandroany hovarotanao iandroany de zao vidiny zany de andraisanao ny fanjaka an'Andriamanitra fa raha mbola mijanona eo ianao mitoerana misy anao io tsisy fanjakan'Andriamanitra omenanao tsisy fanjakan'Andriamanitra ho asonao tsy maintsy amidinao aloha io toerana misy anao zany hoe esory ny fahotana elao io faratsinao io zavatra manelingelina anao io zavatra manakatsakana anao mahatonga anao tsy azo ny fanjakan'Andriamanitra mahatonga anao tsy anana fahatsapahana fa voavonjy ho any an-danitra io zavatra mbahantoerana tofonao tofanananao io zay misarika anao tsy hiditra analina andray le tena fanjakan'Andriamanitra amidio io ilaozy io misarà aminy inao afo izy io ibebao io rehefa ataonao zany rehetra zany de ho azonao le fanjakan'Andriamanitra amen amen rombana ny fanjakan'Andriamanitra rehefa nahita zavatra tsara le olona anankiray nahita ty saty tena anjarako ty androany izy mety ilazy hoe milaza hoe chance ty izy tena anjarako ty lasa ingany izy nitady ole hividy iny ianareo amidy tao ty fa iny ty ataonao fa hoaizy anao ty de tsy hompandray sotrony anao efa namenakanjo fotsy ke nao hosaloranao amin'ny herinandro e iny ty ataonao ny volanao ingany nividianana ny lakilosy iny ty ataonao ny volanao nividianana ny harmonie reo olo aizy anao ty nahita sa misy arena ao amin'i Jesosy mamotsy amen de namidinao ny fananana rehetra tany zay tsy nasoanao tonga etonao azonao ankehitriny le sa manahoana tsy tsara be le sa zao tsara be le sa zao manana ny rehetra ianao vantana miakatra sy midina mivantana eny an-danitra ianao na de eto ambola ambony tany azy tsy nofinofo zany fa zao raha mivavaka anao de azonao any manana fahatsapahanao tsy manana antarisy ianao tsy manana telesely tsy manana madacom ianao nefa ianao de za afaka miresaka mivantana any an-danitra amen talohanao anananao ny antarisy ny madacom sy ny sakaraza tary message radio tsy tonga tany an-danitra mivavaka azy ataonao sakanany rano teny ka na de nigoaika aza de nitondra azy miveriny fa zao kosa anjely mihitsy mitondra mivavaka makany an-danitra alleluia satria ao am'le sa misy arena misy anao ankehitriny amen ko raha ty anana fanjakan'Andriamanitra ianao tsy maintsy mandrombaka ianao ahoana hoe andrombahana miazakazaka amidiko ty ilaoziko ty so ihany fa misy anjara ho aty ary de amin'ny fotoana fanarotana ny valala hono tsy ndromandry ambavahady avy ndray le resaka valala ny valala hono tsy ndromandry ambavahady marina zany io fa vavahady le valala ataovy zay zahoanao an'io am'izay fa nga iandranao eo mivalala toga vavahadinao eo tsy andrinao eo izy amitenao ve mbola hijanony adiny ray adiny roa adiny telo ndray andro manitsy izy fa raha tiana mbalalana oe io misy valala tonga ary le tena ngeza be matavy io rakizy ndao alay zany fa tsy ndromandry ambavahady io dika zany tsy fantatrao ny fotoana tsy fantatrao ny ora avelo anao to am'ty tany ty zao anao mbola velony zao anao mahare zao anao mahafantatra zao anao ampalalana zao eny misy ny fahasoavana zao misokatra aminao mivaravarany lanitra raha zao anao manararoatra mivantatra ny fanananao azo antoka zao ho azonao ny fanjakan'Andriamanitra iandranao antitra ve voanjo ny fanjakan'Andriamanitra kinona tsony tsy afaka ianao rehefa antitra ke rehefa antitra tsy azonao to zany efa anao an'izao anao mandeha tsy tody any anaka tsy tody any a za malina nde tany amin'ny tokantranon'olo anankiray nita sera zay 70 taona pana maso sofiny efa tsy mare tsara ahoana olom-bovonjy ozy le frera de zavatra taona de mivavaka de tamin'ny taona firy tany am-piangona tany akorondrano fa eny tsy teny zafikely nienty satria sahirana reo mitondra azy eny atseny eny amin'ny arabe avelan'ireo eo ny zafikely lasa mandeha mivavaka daholo sy ny zaniny raha matoberery sisiny mijanony raha matobery satria ina ny antony lasa enta mazefatra matsoany izy rety reko tsy te hitondra reko sahirakira de misy ankizy kely miaraka aminazy zao anao mbola tsy tamin'izany toera am'izany
tsy ndromandry mbavahady mivalala zao mbola mbavahady zao nivalala eo mbavahadinao isy zao ankehitriny mbola matanjaky ianao zao mbola afaka mandeha ianao mbola afaka miarotory mbola afaka manolo tena manotompo zao anao rombany fanjakan'andriamanitra zao amen fa ho avy ianao tsy fantatrony masonao fa mety izy zany fa matory ampandriny anao sady tsy maty izy zany za zany zafikelinao avy any mena mofo dadabe ameo arianaky brikina senedtanony mitananao refa avy eo iny dadabe ary to enjambe za mofo menao azy zany rianaky ka masonao tsy mahita tsininy ay mo briky eny mitanany dadabe andrasany fa meoko anakiray ndray dadabe vomanga ndray nalaina ry ambadiky ataony amy tananao eo vomanga io dadabe ary iny zany rianaky toatra malemilemy mafimafy any zany dadabe ko any dadabe fa zao efa manany any anao misy ntely nefatry zay vo mena anao tena mofo kely anakiray amizay zany ny tena mofo zany ny rianaka anana iny zafikelinao sisa zay tsetsetry sisa eo anao fa manena amizay ina mony mba nataoko hatram'za zay natanjaka zay tam'za mbola afaka nandeha nivavaka ina nataoko hatram'zay rombana mifanjakan'andriamanitra rombana ary mimpandrombaka makazakeriny ny andiny fa dimy efapolo ary ko ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpandrato anakiray zay nikatsaka perla soa ary efa nahita perla ray sarobidy izy dia nivarotra ny fananandretra ka nividy azy fanjakan'andriamanitra dia tahaka ny olo zay nikatsaka perla soa perla rehefa hitany zany namidy ny fananandretra dia lasa izy nividy azy misy zavatra sarobidy eo aminao eo everinao fa zao tsy mampaniny nefa misakana anao tsy handray fanjakan'andriamanitra misy arena ao arena zay misakana tsy ho any an-danitra arena tsy amin'ny marina tahaka nataony zakaiosy na ampokarena tamin'ny fitaka sy ny lainga sy ny alahelon'olona dia namidiny zany ary dia zarainy ho an'ny malahelo misy arena ao avy amin'izao tontolo zao arena avy amin'ny zavatra tsy araka an'andriamanitra nefa misakanao tsy zaona mifanjaka an'andriamanitra tsy maintsy amidinao io tsy maintsy ilozanao io inona ny karamanao karama amin'ny hôtely mandrosy labera ve ianao 800 000 francs par mois zany le zavatra arena mila midy zany raha tianana ny tena arena ianao na dia alonao azy ny 90 000 zany oapafolony tsy akasitran'andriamanitra zany satria manolotra poizina ho an'ny olona ianao ny tinambara aminao zany dia zao misy zavatra sarobidy mioatra nao ny perla ao aminao arena sarobidy zay mety misakana manelingelina anao manakatsakana anao tsy azahoanao mifanjakan'andriamanitra dia ozy ny baiboly nivarotra ny fananandretra izy ary dia misy perla nefa teo aloha teo perla soa fanjakan'andriamanitra hoarina perla soa sarobidy ka raha tia anana an'io ianao valy soa sarobidy fa mirapiratana zavatra arena miafina raha tia anana an'io ianao amidio ny fanananao izy dia azo aninao anambarany baiboly zay nambarany ten'andriamanitra teo ao amin'ny lioka toko fahinambin'ny folo filazantsara lioka toko fahinambin'ny folo ny andininy faheninambin'ny folo ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny jaune ary hatramin'izany fotoana zany nefa nitorina ny filazantsara ny fanjakan'andriamanitra ary misesika zay rehetra miditra eo lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faefatra amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo dia hoy ny anankiray taminy tompo mo vitsy va no vonjeny ary hoy izy tamin'ny olona misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo fa hoy izao aminareo maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka fa laza ten'andriamanitra teo fa rombana ozy ny fanjakan'andriamanitra ary nympandromboka makazy ekeriny zany hoe araka nambara teo zany misy fihetsika ataonao zany eo zany mandrombaka zany dia zao tsy olona mandeha tahaka ny sokatra ka hoe andrombaka fanjakan'andriamanitra ko tahaka ny sokatra mifandehiny aza manantena azo an'izany aloha raha tahaka an'izany ny fanolorantenanao sy ny fiazaka zanao faresedary tomfonao ka manosika anao andeha anompon'andriamanitra tahaka ny fandeha sokatra tsy ahita fanjakan'andriamanitra ianao beboly eto milaza misese miditra ianareo misese miditra
misese ho any amin'ny toerana anankiray ianao andeha monjy lery hitanao fa zao fa feniny biso hitanao fa tena biso io meleny tsofoka ao ny olona betebety mitangorona eo biso mandalo eo marina fa nambola tsy fena azy izy iny fa tonga avy any ny biso tonga eo am'izay de iny fa misaritaka ny olona am'izay raha teo tonga ianao tsy maintsy misisika hoy ny ten'Andriamanitra misese miditra dikan'izany de zao tsy jerevanao tsony ny tenanao ny manao ianao na de atao fonctionnaire ambony azy ianao ka tsy manana tomobile io ny taxi be io ny biso ianao teo tonga am'lera any amin'ny valo any amin'ny bureau inona ataonao zany ka na dia manao cravatte palto azy directeur ianao ohatra secrétaire général nefa io ny moyen de transport anananao hoe nga alalanao an'izany reto mpianatra kely madinika sy le mpianatra amin'ny lycée sy ny mpianatra any amin'ny CG kilo ohatran' zao anao tavela directeur io kaikin'ity directeur ty mandefa ty zao tsy misisiky kilo iny zany rakisy aloha zay mba hita eo ianao androany tonga ny amin'ny biso manaraky mbola eo ihany amin'ny cravatte sy nyany eo ianao androany fa raha tonga aloha ianao de zao aza mijery ny cravatte aza mijery ny palto aza mijery ny toerana misy anao aza mijery ny famponinao aza mijery zay angesanao fa raha tonga de zao itsofokona ataoko androany lasa androany ino ataoko ny tanako hoe mandeha loha sany tongotro sany sofoko aloha aloha ny loko zanao de ny saka ny lovina lefina lo zany de tafiditra izy de ary izy mijery anao miandro anao de zao ny ataony mijery anao rehefa avy eo zany ny saky zany ka raha ianao toa ny fanjakan'Andriamanitra ianao olo tena mandray misese mihitsy ianao misesiky ny olo mankany an-danitra ankehitriny maro zavatra mety manamotony ao mety mikaly ny tongotra ao ny telefony koa tsy mipetrapotsiny mijery anao hoe alao syntsika tady kely ty votady sotomontsika ohatran'izao andeha hisesika de sotomy moramora midevoly ohatran'izao oaizy ianao hoe midevoly oaizy ianao fatorany amin'ny tongotra ao any mba tonga anao tsy afaka mandeha mazava mbara baiboly zay tietra ny fanjakan'Andriamanitra de zao misesika izy zay nambarany teo misesika izy ozy zany hoe apetraka tanteraka mihitsy momba ny teny Zakaiosy le mandeha rehefa eona tamin'i Jesosy tiona amin'i Jesosy te hita an' Jesosy olona ambony Zakaiosy zay ny voalaza ny filazantsara alioka olona ambony manana maizy azy ahoana reny atako an'ity Jesosy ty za ty 1 m 10 ny mba lavako ny alavako 1 m 10 jerijerena tazitazana lava be daholo inona mony any Jesosy aizy izy ao izy ao fa manana ohatran'izao miondriky mijerijeryky tsy hita aiza ny Jesosy zany aiza tena tsy ahitany Jesosy io zany raha zao fandeha de ny lava ihany zany no hitany Jesosy ny lava ihany zany no hitany Jesosy de zay ngeza koa misy ngeza be olohany eo ohatra voabahany iny de tsy afaka mahano de tsy ahitany Jesosy mihitsy ina ny atao androany mba hitany an' Jesosy ao niatritra anankiray de aninona nefa ianao hoe jerena ty misy azo avy avy avim-bazaha eo akaiky eto raha mba manany kito moa zao de ahoana o directeur ihany keo fa ianao directeur ihany keo amin'io menatra zany voabaraky eo androany de ahoana ozon'ny olona mahita anao androany rangaha za te hitany Jesosy za mba te hitan'izany Jesosy zany tiako hita zany tiako mihitsy ahita an'izany Jesosy zany etaeta raha tofoko zany tsy maninona zany aloha ihaniky za zao moa sa firy taona zao tsy nianika amin'ity aviavy ty dimy ampiteo 20 taona zao tany amin'ny 30 taona zany tsy nianika antsony sa zay aparety fa de tapaka moa raha tafiditra de tafiditra tsy manino fa zao zay aleny any aleny rehefa tapaka de lasa nianika taniona izy de tahita an' Jesosy de tapaka teo de tsy anasitra nafy Jesosy androany alo araka ianika nanomboka am'izay nga nianika am'izay avezano nakarana voalohany sahirakirany mety nao eny nanofina anakay tak ozy le tapaka ty zava-tisy nakanankiray ndray de io fa zao ianika am'izay tafakatra niakatra ary tsisy nahita ngabo izy tao tsy voalaza am-baiboly ino ty ataony Zakaiosy fa rehefa lasa tary ambony izy ka nanakaiky Jesosy ino zanao satria ty misisika ataoko zay hitanany Jesosy androany raha eto amin'ity toerantena hitako azy ka za ve ametsin'Andriamanitra ka za ke fokely za tsy ohatran'izao toerana misy mionona amin'io petra aminy
ity misy zavatra azoko ampiasaina hitako an'izany Jesosy zany ity aviavim-bazary alao ianika amity ahetriko ny voninahitro zany de fa raha govary olona ambony eto amty tanàna ty nefa de zao tsy mbola nisy zany hoe olona ambony zany kanefa de ianika zany ianika aviavim-bazary de natao tsinitsinina ny toerana nisy azy teo amin'ny aranofo ny voninahiny ny toerana ambony zay nipetrahany lasa izy nianika aviavy rehefa tafakatra tary izy hitany Jesosy am'izay hitany Jesosy izy avy teo sady nahitany Jesosy izy ny tena nahitany Jesosy noho ny olona rehetra satria izy ny tena mitoerana ambony indrindra tary izy ny tena nahitany Jesosy izy ny tena lasa tambony indrindra ka rehefa lasa nianika dia hijanao amin'ny ambanimbany any amin'ny ambony mihitsy izy mipetraka tsy fantatra tamin'izany everiny hoe gorille very sa inony ry fa dia tsy hay fa dia zao hoe Zakaiosy io ry Zakaiosy midina faingana tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio aho alleloia dia hoy ny tenyandriamanitra misy ese hiditra mivavahady ety ianareo ny tian'andriamanitra misy ese mity ny olona mametra-panty vitsy ve novonjeny rehefa mitoro filazantsara dia iza zany novonjeny aiza moa nalalana an'izany aiza nafantarana an'izany tsy dia hisisika izay ahoana mitsatonga dia tsaranao asady rehefa tonga ao mpitorotemy toanaza dia hivavaka ndova dia hivavaka zay rangatsy esoan'izany avelao aloha zany mana zay fanavarina tena izy azagaga raha tsy tafiditra ianao fa raha olona teo any an-danitra ianao tsy maintsy misisika ianao zany hoe tsy jerevanao ny tenanao na inona zavatra mety mitranga na inona zavatra mety miseho mety mitako force zany za misisika zany potena manotenantena ny maha olombelona ny ampo fa ny zavatra anankiray tratrarina hiditra am'le vavahady zany olona misisika zany nge tsy olona mandeha ohatran'izao zany tsy manao ohatran'izao zany misisika zany sady mitady aiza ny azoko misisika aiza tilitiliny ato dia eo zay manomboka miditra am'izay manomboka miditra am'izay manomboka mitsoboka am'izay aronjo ny sasany ato eo ihany tsara voaronjo ato eo ihany midona amin'ny varavarana aloha safosafona fotsiny fa mandeha foana zay voahitsaka any amin'ny tongotra somary tezitra kely manina rangantsany any tongotra reo ka samyteny eny are lasa ihany sisika foana misisika foana aminy sasany kodekody ry sisika ihany farany zao tafiditra ny afarany izy eo alleloia miditra fanjakan'andriamanitra dia misesika ony baiboly misesika impiranao zay mba nisesika matory maraina aloha tsy misesika amin'ny fanjakana tsy miditra zany matory maraina tsy misesika mihitsy mivavaka lahady maraina tsy misesika amin'ny fanjakan'andriamanitra zany miandroko tapolatsaky reny mivavaka maraina reny aloha fa zay andro liste d'attente ny anay dia andro eo tsy misy aloha liste d'attente makany amin'ny fanjakan'andriamanitra première liste ihany rehefa tsy ao ianao dia tsy ao zay tsy misy ny deuxième session tsisy zany sambatra zay mananjara amin'ny fitsanganana voalohany zay tsy nanany fahafatesana faharoa fahefana fa ire dia ompisoron'andriamanitra honambara amin'ny baiboly ny fahafateny fitsanganana faharoa dia hoany zao tontolo zao ny olona rehetra na iza izy dia hitsangana nanao ny ratsy rehetra ary dia hilahatra eo aloha ny fitsarana ary dia hisy boky velarina ary dia hofakina am'izay ny asa mandrarany tety ambony tany ianao le nangalatra pango dia ho hitao voasoratra any zay voasoratra hiteo mpangalabary hitao mpangaladanja hitao mpangalarefy hitao raha eto ny telometra dia maka kely 20 centimètre izy kinga arino ny tanany manakisaka azy ohatran'izao voasoratra reny mpangaladanja mody tonga dia atotona fotsiny vita rokolao iny ramse nefa rokolao miaraka amin'ny rivotra atosiky le zavatra ohatran'izao le rivotra dia tonga dia manosika le platon le balance rokolao iny tonga dia bataina aingany laza ny kapoka trak
telikapoka tsy ampy voasoratry renjy ao amin'ny bokin'Andriamanitra ary ho adinina amin'ireny ianao ambaran'ny baiboly fa zao raha te ho any an-danitra ianao tsy maintsy misesika ianao fanjakan'Andriamanitra mamela zay rehetra mety manakatsakany ny tenanao ny mombanao maizy anao tsy mijery manodidina na zay mety anelikely anao misisika ihany misisika fantatrao zany misisika zany andramantsika tereny varavara tasina misisika ny olona ohatra droa rehefa irava eo fantatrao hoe zao nge le misisika zao le misisika de ho tsapanao hoe zao ny misisika ka na antitra ianao na izy ianao mety ho atositosiky ny tanora no antitra tsy maninona ka atao anao misisika tsy inona po rakizy anrefa tsy manaja ny antitra efa onty ohatra zao hoe ka samy teo tonga ary neny teny resaka toerana voatokany efa nisisika ozy ny sasandray tsisy falala-pombatsolo tianambara aminao hitarika arisenao fa zany misisiky zany de zao adiny ny toerana misy ny tena na antitra na tanora tsy mijery ny taona atitra jesosy eo fa atitra noho zany le zao tompo miseseho izy ten'Andriamanitra tompo za mbola tanora matanjaka ankehitriny noho zany de zao miseseho ny ten'Andriamanitra sady eo voronofo ankehitriny sady zao toerana ambony lehibe ny zao miseseho ny ten'Andriamanitra mahantra jesosy eo mifona aminao fa de mahantra na de nohanina eny io azy tsy misy miseseho ny ten'Andriamanitra alleluia zao ny toefatana misy aza kilamena ny tokotra otra zao miseseho ny ten'Andriamanitra amen sokatsy ny olona rehetra ina toerana misy anao raha teo any an-danitra ianao misisika ahoana vonina nisisika ianao manomboka androany am'izay zay misisika ihany tafitrany amin'ny lanitra ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fasivy Korinthiana voalohany toko fasivy ny ndininy faefatra amby roapolo ary ny ndininy fa enina amby roapolo efatra amby roapolo dimy amby roapolo enina amby roapolo tsy fantatrareo fa zay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana de samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazo ny loka miazakazaha toy izany mba ahazaonareo ary ny olona rehetra zay miezaka ahazo de mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny de mitady satry-boninahitra mety lo fa isikany tsy mety lo raha izao ary de miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totoondry nefa tsy toy ny mamely rivotra ahoana ho ny ten'Andriamanitra ny olona mandeha amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandroboka fanjakan'Andriamanitra zany miazakazaka izy amen ao amin'ny Hébreu toko faharoambin'ny folo Hébreu toko faharoambin'ny folo ndininy voalohany koa am'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina atsika toy ny rano de aoka isika koa anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo atsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana napetraka eo anoloantsika izao hiazakazaka amin'ny faharetana amin'ny fiazakazahana napetraka eo anoloantsika izao ny olona makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha te handrombaka ianao makazy akeriny ianao raha misy zavatra robanao tsy petrapetraka ianao fa miazakazaka ozy miazakazaka ny ten'Andriamanitra eny volaza fa amin'ireny olona mpanao loka ary de ny ray ihany ozy no mahazo ny ray ihany no mahazo ny am'izao tontolo zao zay ny am'izao tontolo zao ny ray ihany no mahazo ny am'izao tontolo zao miazakazaha toy izany mba azaonareo ray ihany ozy no mahazo fa amin'ny lafiny ara-panady zao miazakazaka ianao mba ahazo ianao zany toy ny anankiray zay mahazo zany hoe ianao zany de zao hiazakazaka manana fisainana ohatran'izao hoe za de ho anatin'le anankiray ahazo tsy hoe iray ihany no mahazo amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa le fisainanao le toetsainao le fahatsapanananao faresendahatra sy famporsinao ny tenanao andeha hiazakazaka de toy ny anankiray zay andeha ahazo zay
zay nge tiana ambara amin'io e zay ka no zany tena andriamanitra hoe miazaka za ary ny mpiazakazaka izy dia mahony tena raha iazakazaka moa ianao andeha iazakazaka anao fifaninanana andeha iazakazaka dia ina zavatra mitrango dia mianatra zao no miazakazaka ohatratra zao no miazakazaka sady mierika anao mijery friperie no mijery kiraro tsara anao mijery mofo gasy mipetraka ry anao mba tsara le gâteau ry sady miazakazaka anao e ary any miazaka zanao tsara le gâteau ary manao any le friperie sady miazakazaka lasa lavitra sa tsy lasa lavitra lao zany namana io iahakeo ianao fa zany miazakazaka zany dia mahony tena ry misy zavatra anankiray ry mitanjony ry mikendreny jesosy mijery jesosy tompony finoako ry jesosy miandray ry fa manana valisoa manana sato-boninahitra manana zavatra omena ry izy ry fa miandray ry no zany dia azakazaka lasa am'izay mety misy fofona manitra any mahasarika avelao iny andeha mety misy zavatra mahalinany maso any mahataona alao iny andeha jesosy nefa nijereko ry alohako ry alleloia fa raha iazakazaka ianao sady mandalo ohatra mandalo any alakely mandalo any mikorsa iazakazanao mandalo any ampovoany alakely mandalo devant glacé anao dia mahita ny gâteau mipetrapetraky sy ny vazaha isan-karazany eo ry vazaha sady lava nofo no anton'izao dia enao miazakazaka eo sady lasa foana tonga eo alohany batandry ry kiraro tsara tare dia mihodina ry amin'ny beny iny ty beny mahafinaritra dia verina ry manaraka any amin'ny pavion tonga atsofotsofokana endra kely amin'ny pavion ianao rety porte isan-karazany dia varina am'izay tsy malasa lavitra anao fa raha tena te hiazakazaka ianao mahony tena mahafony zavatra rehetra manititra zavatra rehetra zay ota malaky mahazo tambesatra palitao ny ota hiazakazaka iaraka amin'ny palitao ozy mipalitao mitananao ry afary ndao emitra manao zay palitao ndao emitra oaizy ianao le palitao fa misy fanamiana manokana men'andriamanitra ny olo le azakazaka fitafim-pamonjena fitafim-pahamasinana fitafim-pahamarirana zany le tenue de sport ara-panahy entino miazakazaka amin'izao fiazaka zany ara-panahy zao amen hitafio jesosy kristy io izy nambarany ten'andriamanitra ka raha iazakazaka anao ny erikeriky ka ianao iazakazaka ana manoatra an'izao ny tongotra miazakazaka tsy hay andeha mihitsy ianao dia mi style miazakazaka tsy ho lasa lavitra ary kiraro tanao fentinao iazakazaka io 40 centimetre iny entinao miazakazaka ny talony telo metra ianao dia tonga dia tsikafonao amin'ny tany eo vony cheville tsy afaka fa tsy afaka ka hoy ten'andriamanitra tsika tsy naman'izay miemotra osy fa naman'izay mandroso ho amin'ny famonjena ny fanahy amen miazakazao ny ten'andriamanitra zany hoe ianao miazakazaka sady misesika fary amin'izay ianao vianina rely antso ianao eny ampotivony misy fanjakan'andriamanitra omena anao tapakevitra fa nasa tapakevitra sa kombo andeha ndao are ozy le tompo marikely de jesosy kristy ina fanany alefa lasa am'izay tra miazakazaka am'izay nao lasa miazakazaka manitra zay rehetra mety mibantoerina zay mety mazefatra zavatra mety manelingelina anao raha ohatra kiraronao tsy ahafahanao mandeha mantoalika dia ahitsanao zany tady kiraro ny fahamasinana ianao fahavononam-panahy ozy ten'andriamanitra hoe mikiraro ny fahavononam-panahy avy amin'ny fira zany tsara zany hoe mandeha mitoro ny ten'andriamanitra fa apetraka ao le kiraro ny fijedidona fa kiraro ny mpahamasinana zany entinao miazakazaka azo antoko fa hotody ianao amen fa raha ohatra ka ady andeha azakazaka anao dia manao an'izao mandeha azafady rehatra mba manao an'izay aby zao ny ataonao mandeha azakazaka tsy miazakazaka ifa iny tsy ambikimbikiny tsy ho lasa lavitra zany fa iazakazaka zany dia manao tongotra ka miazakazaka dia baiboly lazatsika manao hoe rombany raha andeha ndromboka anao misese ozy hoe miazaka za am'izay kepetra iazakazany mahony tena ny zavatra rehetra dia ozy anao dia ahoana zay zany zay fahazokonjokiny dia ozy ny baiboly miazaka za ihany
dia ahoana zany ka zay nge tenao an'izay miazaka an'izay ihany dia hoana ny ten'Andriamanitra na dia antitra azy ianao na dia antitra azy ianao tsy reraka fa zay miandra ny Jehovah tsy mba ho reraka izy Jehovah hitanao ankehitriny fa iazakazaka amin'ny dimy maraina izy eto izy alim-bavaka izy eto izy larobe amin'ny dimy izy eto izy zoma amin'ny dimy eto izy lady maraina riva eto izy ina ny ato miazakazaka ho any an-danitra amen fa raha lady maraina ihany le azakazaka tsy hita matetika ary aiza hoa le mpiazakazaka lady maraina kina nge lady maraina ihany izy mba mandalo ety dia izy rehefa arivany any dia zao reraka olony tongony vizana ny seviny marary ny andohany kibony koso maringesy fangesangeza mavesatra be eo amin'ny tanany masony tsy mahita tsara dia mipetraka any an-trano izy karaha za iny nitsokako mbola araka ka izy lady maraina ihany izy nitoka mba mandeha iny izy mba midoladola kely eny lady maraina 20 izy dia efa tsity lasa izy andrasana mitely tsita tsony izy ka zay ihany miaraka izy dia ho aizy ianao nefa zao dia misy miteny inariny tsy petrahanareo maninonareo tsy mijanona iny rehefa dia hoany tsy vitanareo io tsy todinareo io tsy revo tia ny arerahanareko tsy revo tia ny avizananareo to mba indenidinika an'izany mihitsy inona moko tsy aleo ihany hoe mijanona eto zay nefa raha fa ny tonga laroby maraina azy mba ny fitombavaka maraina ny laroby madimy sy ny zasoma midimy ny olombavaka tenenao an'izany miazakazaka ty ten'Andriamanitra lazy miazaka zao izy ary amin'ny faharetana mahony teny amin'ny faharetana fa ho aiza foana rety miazakazaka lavo ty iny dia misy valiny ty fa ry jesosy nge miendrinay ry fa taonaro arivo nge zao fa kely sisy tany amin'ny taona 700 tany tsy nananinona raha ohatra nanakivy ny olona fa taonaro arivo zao fa kely sisy zao ezakaza omeka ezakazaka ankehitriny efa tombotra amin'ny farany zavatra rehetra ka endre mahonona tena amin'ny fivavahana hoy ny ten'Andriamanitra amen barambepoly eto miazakazaka amin'ny faharetana mpiazakazaka zany mandroboka fanjakan'Andriamanitra any dia misisika zany mandroboka fanjakan'Andriamanitra any miazakazaka zany ka mba miazakazaka ve ianao miazakazaka zany hoe mahatsapa anao fa tena vizana noho ny amin'i Jesosy vizana sasatra ao amin'ny bokin'ny Jeremia dia zao nambarany ten'Andriamanitra hoe jerevantsika kely misy ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko 12 ny andininy 15 raha niary ny azakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao ka vony ianao dia ataonao ona no fiaiky ny soavaly raha eny amin'ny tany miatana no nananao toky ka vony ianao dia anao ona ianao dia anao ona kosa ianao raha tondraka Jordany raha anao niary ny azakazaka tamin'ny mandeha tongotra iny misy olona makany an-danitra mandeha tongotra miaraka aminao nefa ianao resy tsy tody ianao ataonao ona ozy mifiaiky ny soavaly dikan'izany raha miandry ny tany miatana ihany zany hoe raha olona milamina amin'ny tany milamina ihany na mivavaka rehefa misy ny fitahiny tonga aminao ny fitahiny rehefa salama zay ihany nao vandeha hivavaka na ory na finaritra anao Jesosy amen zay tsy rehefa maso kiraro 200 000 zay vandeha hivavaka zay vandeha voatoriteny efa nidoroko taminao fa zao skobido ny etiny nytoritoroteny nge taloha skobido dia eto amin'ny aniny eto ambany eto amin'ny crampon eto manao mpikalany am'izany lasa foana aveo dia nahazo kiraro kely dia ny paralelisme indray mivo fantatrao zany paralelisme tongilana ohatran'izao rehefa mandeha tsisy fanamboarana azy satria tsy vitanao mandeha mikomakat tsy inonako nanao resapasy tsy nanambola andehanana amin'ny coordonné ty kombara amin'izany dia mandeha dia zao manao an'izao no mandeha eny jereva reny mitongilana kiraro mipitoroteny mitongilana kiraro tsy maninne rehefa mifiky tamin'izany dia zao Jesosy ihany nanamboatra azy rehefa avy teo soloany vaovao
Alleluia. Mitinambara aminao zany dia zao, aza miandro tany milamina, aza miandro zavatra ianao zany zao manana zavatra rehetra tsy mbola marary, salama, tonga ny fitahina, mandray karama tsara, tsisy aretra tokantrano, nefa ianao tsy mahavontsy fiviny, nefa ianao tsy maharaka. Zay nge tinambara amin'io. Nefa ianao tsy tonga hamonjy fotoam-bavaka. Ka anahoana ianao rehefa sendraba reradreraka, rehefa tonga ny fahanterana, rehefa misy tsy fahasalamana, dia tsy havita ninina nkezanao. Rehefa avy ny fahanteranao tsy lasa lavitra nkezanao e. Zay nge loera ataonao na fiaky ny soavaly. Rehefa tonga ny fotoan-tsavitra, rehefa tonga ny zavatra manahirana, rehefa tonga tsy fampiny, tsy mahavavaka tsony ianao, tsy mahavita nompon'Andriamanitra tsony. Zao azy ianao amin'ny tany milamina, mandeha tongotra, resy ianao. Zany hoe zao anao manana zavatra rehetra, mbola mora freiny bus, mbola 500 francs. Hitetezana kely fotsiny maneligely anao dia efa tsy tonga ianao. Io kely fotsiny. Io. Nefa zafa nampirinao fa vita goudron nge mbo manarina, isika ny antony voata mbo manarina. Ovina moa nanony fisanao voata io, fa tamin'ny fotoana ity voata io satria misy mivavaka ato. Miaraka ravitena fiangonan'Andriamanitra tsika, dia zao na dia tsy mbola eny dia voatana dia ny tanàna zay nge voata e. Amen. Zao nambarako zay anosy be hoe raha tianareo voatahanareo mivavah tsara. Dia eny heniko any amin'ny 2001 ony vao atao ny lalana makanosy be. Dia ahoana zany? Rehefa tonga alohan'izany moa Jesosy dia ahoana? Raha mandeha tongotra ianao resy, tsy afaka. Dika mandeha tongotra zany moa milamina zany. Manome fotoana andehanana tsara. Zany hoe ianao zao milamina, lamin-tsaina, nahita azy, manambady, nahazo amin'izay vady nirianao ianao, nefa tsy mahavotsy fivirina, nefa tsy afaka mivavaka, tsy manana fotoana ifadiana hanina. Tsy tonga hamonjy fivirina andavanandro, tsy mahita manao alim-bavaka, tsy manao asan'Andriamanitra, nefa ianao zao dia zao tonga aminao ankehitriny ny tany miadana, eo amin'ny tany miadana ankehitriny, eo amin'ny miaraka amin'olona mandeha tongotra ianao, anahoana ianao? Rehefa sendra misy zazakely ato, anahoana ianao? Rehefa tapakapoka ny andrahoana amin'ny atoandro, anahoana ianao? Rehefa 5 000 nizarenao anatin'ny tapabolana, anahoana ianao? Rehefa roan'ny tompotrano satria tsy maloha ifatrano, anahoana ianao? Rehefa tena mangozozo ny loalikao, anahoana ianao amin'izany andro izany? Teny zao no mahafaka mandeha tongotra zao, miazakazady teny zao. Zao fotoana manana valy io kehitriny, mba nahazo fitahina, aleo iazakazaka amin'izay. Alleluia. Rehefa tonga amin'izay ny kritrala natondraka Jordany, dia zao mba manana zay ambarina, zay nge raha ataony Ezekia. Ezekia rehefa voatendry ho faty hoe maniny akory anao fa ho faty ianao, dia nivavaka izy manao hoe Andriamanitra, tsaromo nandehanako teo anatenao tamin'ny foko rehetra, tamin'ny andro za mbola andeha tongotra, tsy nanao aina tsirampo na hafa niazakazaka, tsaromo nandehanako teo anatenao tamin'ny fahamarinana, tamin'izay taona lasa rehetra zay. Jereo kely ny boky n'Ezekia, ozy ny anjely jereo ny dosie mikasika n'Ezekia. Izy indray aloha dia zao nanompo an'Andriamanitra izy, na dia vao nampakabady izy dia zao hita foana toroteny foana izy, tsy nahatsaka anazy zany, tsy natory maraina, nahazo karama izy, natao tsara ny ampahafolony, ary dia miezaka izy mandeha mamonjy fiviny, na dia atao hoe 10 minitra aza tratrany am-piangonana mbola tonga foana izy, sabotsy dia tsy manky izy mandeha manao asan'Andriamanitra. Alim-bavaka dia zao hita fa niasany efa miaro tory, dia zao mbola miezaka foana izy tonga mandeha manao alim-bavaka fetriny, tsy mila vanina izy, tsy mila voatsiara izy fa mbola manao foana izy zany. Inona ny dikan'izany? Dia ena amin'izay, inona nankatahany tao? Ahoana hono fa dia zao voatendry ho fatony izy. Sorata eo amin'ny bokiny fa zao ampiana 2 taona ny andro. Inona ny mba ataonao rehefa tondraka Jordany, rehefa sendra manahirana anao, mba afaka hivavaka avy ianao Jesosy io, za mbo fa nanao an'izao, za ino efa navita an'izao, tsaroko tompo tamin'izao mbola natanjaka re, tsy mbola niravoravo tanàna mihitsy aho, raha vao misy zavatra ataony am-piangona dia mbo eny aho foana hatramin'izay. Samy teny an'izany ianao sokiny andro, nanao an'izany tamin'ny fo tamin'ny fitiavana, dia tsy menatra Andriamanitra ny amindra fo aminao rehefa avy. Amen.
zao anao zao mitany miadana, zao anao zao milamina, afaka mandeha tongo nefa tsy miazakazaka. Dia zao tahaka ny olona any amin'ny tana amin'ny raha Jordana tondraka zany misy anao ankehitriny. Atosika efa mandeha. Fa mivazavaza ampitoroteny, inona vohita kely mipoitra kely amindreo. Raha vao tsy miteniteny mafy mitoroteny dia efa tsy hitany ianao. Tsy hita tsony. Aiza izy? Izay. Everinao fa hoe izy mahazo tombontsomy io? Ianao. Amin'ny andro anankiray, amin'ny fotoana anankiray izay tadiavanao an'Andriamanitra. Misy fotoana anankiray tadiavanao an'Andriamanitra. Amin'izay andro izay ianao hiatso azy, fa tsy hahita azy, ary tsy handreny fitarenanao izy. Satria tamin'ny fotoana malalaka ianao. Tamin'ny fotoana izay tokony azaona miazakazaka, tsy niazakazaka. Enao vao ta hoe ndany asesika amin'izay. Tsy afaka izay frera, tsy afaka izay. Fa asesika ny azy. Tsy afaka frera, tsy mahavita fotomba afaka tsony aminy. Fa sesitrepotra frera, masonao tao ve fa afaka hoa. Tsy afaka tsony. Tamin'ny fotoana tsy nanao an'izany, tsy nanaoko. Fa amin'ny fotoana tadiavana amin'izay, tsisy hevitra lava dia anao alibavaka tsika. Frera tsy mahazaka tsony aho. Zay ihany frera dia za tsy afaka anao n'inona fa ndoa hivavaka tsika. Dia hifadianina, tsy mahavita mifadianina frera. Raha vao mifadianina dia tonga dia goragora be mifatoko manontolo. Manao an'izao mihitsy ary efa mifadianina. Ngamba misy te hifadianina e. Satria miadana ny tany dia amin'iny tany miadana vao mainka hifadianina. Amin'iny akoho tsara, akoho ny loka. Ny akohonana hoe ataony akoho ny loka ny ary mamy. Tsy maninona fa za hifadianina androany aloha. Akoho ny loka, ahe mikotra ty Jesosy fa dia zao alao aloha fa arapitsiny atsika vao mifady. Rapitsiny vao mifady. Raha ny ara-zakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao, voninao. Ny tinambara amin'izany, zao anao milamina tsara zao, zao anao zao afaka manao rehetra, zay tokony anosoanao amin'ny ara-panahy, zao anao afaka mihetsiketsika mihitsy, anananao ny tômôbilina, anamanao ny trano ankehitriny, manana kiraro tsara tarehy, manana fitafiana tsara tarehy, voatahiny ireo menakavy, salama tsara ianao, sepotsepotra anao, matory tsara ny alina, milamina tsara, mivavaka tao ny akohonanao, voavonjy ny vatinao ankehitriny, zao anao tady hovony ara-pananao, tady angatsika anao ankehitriny. Anahoany ianao rehefa tonga amin'ny fotoana sarotra? Anahoany ianao? Hoy ny Baiboly, miazakazao ny Baiboly. Rombana fanjakany lanitra, ary mpandrombaka makazekely, miazakazao ny ten'Andriamanitra. Ao amin'ny Romana toko 4:20, Romana toko 4:20, ny andininy faraky 20. Fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Aza malaina amin'ny asa mandraraha, oka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Asan'ny apôstôly toko 4:20. Apôstôly toko 4:20. 5:20. Nampianarina lany tompo izany lehilahy izany, ary nafanafo izy, dia niteny sy nampianarina tamin'ny zotompo ny amin'ny tompo, fa ny batisan'i Jaona ihany ny fatany. Ahoana no tena Andriamanitra fo ana fahazotoana izany? Hitanao fa meleny tsofoko ao misesika, ianao nefa tsy maintsy andeha, mety be dia be zavatra amin'ny trano.